ivavaka isika tompoko misaotranao zahay ry Jesosy tompo fa ianao no miteny amin'ny fiangonana miteny aminay ianao miteny amin'ny tsirairay ao anatin'ny fiangonana koa ianao ka mamela azy amin'ny alalan'ny teninao manome azy ny tenanao manome azy ny zavatra rehetra zay ampanantenainy teninao zany ny teninao tompo ny teninao dia teny zay mamelona zay maty aza mamelona kokoa ny velona mba ho velona izy fa sy zara fa velona dia omeo anay tompo ny fihenoana sara zay ambaranao zava-soa manao ahoana moa ny raisinay amin'ny teninao raisinay amin'ny teninao ny zavatra rehetra na ny hita na ny sy hita fa ny teninao nampisy an'izao rehetra zao ka dia mangataka anao zahay mba hoe ompivoanay mandrakariva amin'ny fifampizarana ny teninao amin'ny fandraisana ny teninao fa ny teninao dia sy raisinay amin'izay heverinay fa raisinay amin'ny alalan'ny fanomezanao ny fanahy masina zay mpitaridalana ka ahatonga anay handray ny teninao ahatonga anay ho tarihiny zany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo no angatahanay zany amen. Zay anjara sika am'izao tompoko dia sy toriteny akory sy fampianarana ihany koa na dinidinika toy zany fa aoka holazaina hoe resadresaka ataony mpihaino resadresaka ataony fiangonana zay fanandray ny tenin'Andriamanitra ny tenako moa zay miresaka amitsika dia isan'izay atao hoe mihaino ihany koa ka dia resadresaka sika mpihaino izy ty araka ny fahafantarasika moa dia misy ny sekoly zay ianarana toriteny ny seminaire zany collège zany ny sekolim-baiboly zany sy ny toy zany koa fa tosy mba misy ny sekoly zay ianarana mihaino toriteny nefa mila iomanana zany aoka holazaina sotra zao fa mila ianarana ihany koa ny mihaino toriteny kanefa natoinina dia ao zany mila versika ny atao hoe mahizy azy ny fanimpofivavahana protestanta sy manava tena sika am'izany kanefa ny maha-protestanta sika dia zava-dehibe ihany koa dia zao ny mahazava-dehibe ny fanimpofivavahana amin'ny fiangonana protestanta rehetra amin'ny protestantisme zany amin'ny ankapobeny dia zao miteny Andriamanitra mihaino ny fiangonana zay zany zava-dehibe na iza ny mitory ny teny na iza mamaky ny teny na zaza na tanora na olon-dehibe dia zao Andriamanitra no miteny ary ny fiangonana dia mihaino ny fiangonana tiakambara am'izany dia sy vitany hoe ny fiangonana tambabe ihany fa ny fiangonana amin'ny alalan'ny olona tsirairay ao anatiny ka dia zavatra misy koa ny karazana hoe tabataba amin'ny fihainoana ny teny sy tena mihaino na sy tena mandre zay moa zany zava-misy de tena sy de tena mihaino loatra fa mety variana am'izay mahavariana moa ka dia zay zany zava-dehibe fototra amin'ny fanimpofivavahana kristiana indrindra eo amin'ny toriteny zany fa sy ny toriteny ihany moa ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra fa ho ihany koa ny vakiteny famakiana ny teny avy amin'ny testamenta taloha avy amin'ny epistily indrindra moa fagnavy amin'ny filazansara miteny Andriamanitra ho isika teo mihaino ny fiangonana na dia olona anankiray aza no mihaino manokana dia ny fiangonana no mihaino na dia any an-trano zay sika no mihaino na dia manao fitopovavahana any an-trano zay sika mianakavy ohatra na misy olona roa na telo ohatrany dia zao ny fiangonana zany eo amin'ny andavanandro fa sy hafa zany fa ny fiangonana
mandray anjara am'izay ataon'ny fiangonana andavanandro ny sirairay na de olona anankiray azy anao mihay ny tenin'Andriamanitra ao an-trano mamaky teny dia ny fiangonana izany. Ary zay mandre zay mampandre zay miteny zany dia Andriamanitra no miteny. Na dia ny tenako zany mamaky ny baiboly ka mihaino zany ary ny tenako no mihaino azy tokoa dia zao Andriamanitra no miteny. Zay zany zava-dehibe amitsika tokoa. Ka eto zany dia manaraka an'izay dia sara ihany koa ny manamarika fa rehefa mihay ny tenin'Andriamanitra sika ao am-piangonana na amin'ny alalan'ny vakiteny zany na amin'ny alalan'ny toroteny na amin'ny alalan'ny fampianarana na amin'ny alalan'ny fananarana na fampaherezana dia zao zava-dehibe ny fiheverana fa sy mitoditodika aho hoe izany dia ho an'ny olona kaviako na hoe izany dia ho an'ny olona kavanako am'izay lafin'izay dia eritrereto ny tena fa ny tena ihany no mpiangona ao am-piangonana sy midika zany hoe karazana hoe sinisinina ny hafa manodidina sika fa mazana ny fakapanahy am'le hoe ny manodidina dia zaho sy ny tenako no voatohina am'izany sy ny tenako no voakasiky an'izany fa ny hafa ny voakasiky an'izany lay olona eto akaikiko angamba na le olona lavidavitra hery angamba zany fa zaho na inona dia heverina ihany fa ny tena irery no ao am-piangonana ka ny teny rehetra dia mivantana amin'ny tena natao ho an'ny tena zany sy natao ho an'ny hafa aloha zany ny hafa koa dia manana anjara am'izany tokoa fa saingy ny tena manana anjara am'izany voalohany ka ny teny rehetra dia mivantana ho an'ny olona zay mihaino ho an'ny olona sirairay zay mihaino fa sy hoe ho an'ny hafa sy hoe zay dia tandrify ny hafa fa tena natao ho an'ny tena zany. Zay zany zava-dehibe eritrereto ny tenanao fa ny tenanao rery no am-piangonana dia anao sy ny mpitoroteny zany ka dia natao ho anao zany. Tahaka an'izay koa rehefa ao an-trano ka ianao rery no ao an-trano dia zao ianao no mamaky ny teny ianao no mihay ny teny dia mazava loatra fa sy ho an'ny hafa zay teny vakinao fa ho anao ihany. Kanefa na dia zany azy dia lay mpanahy ihany ny olona hoe ity kosa dia sy tandrify ahy fa tandrify andraranona ity sy zay no fanao zany rehefa mihay ny tenin'Andriamanitra fa zao Andriamanitra miteny isika mihay na inona voala zao dia ino mino isika fa tandrify isika zany. Izany dia tahaka ny fekepahotana ihany koa arak'izay ampianarin'ny Lotera matetiky ny olombelona zany amin'ny mahampanota azy dia sy mahasiaro izy mety ngolo ny hisy ny fanahiny ka sy mahasiaro hoe mpanotany aho sy hitako zay ota nataoko sy hitako zay rasy nataoko dia am'izay fotoana zay zany dia mila mino isika fa na dia sy sapako aza na inona am'izay fahadisoana mety vitako na nataoko teo anatrehan'ny olona sy teo anatrehan'Andriamanitra dia zao aoka hino ho Lotera aoka hino isika fa efa nanotra isika mihoatra lavitra no zay eritreretisika azy. Zay zany no zava-dehibe ihany koa amin'ny fihenona tenin'Andriamanitra. Ka eto ary dia ambara tompoko aloha am'izao fa hiditra iresadresaka toroteny zay fanatao teo ihany sika dia ambara voalohany indrindra fa natoroteny na ny fanipovavahana manontolo zany dia tanterahina zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay raisina amin'ny finoana zay mihaino fa sy misy finoana zay mampiherikerika olona sy misy finoana zay mahavariana olona fa ny finoana tena finoana dia mihaino mampihaino ny tenin'Andriamanitra ny finoana. Zay zany fanipompovavahana ny tenin'Andriamanitra zay ambara dia tanterahina ka raisina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay raisina amin'ny finoana mihaino. Fa ao amin'ny fanipompovavahana protestanta dia misy toetra anankiroa zay mila raisitsika tokoa zany. Voalohany zany dia ao fanomezan-danja ny atao hoe tenin'Andriamanitra omen-danja lehibe ny atao hoe tenin'Andriamanitra amitsika na any an-trano zany na any amin'ny toeran-kafa koa dia zava-dehibe ny fihenona tenin'Andriamanitra dia fanomezan-danja lehibe ny tenin'Andriamanitra. Faharoa dia fanomezan-danja lehibe ny olona dia sy hoe maivan-danja koa saingy heny sara
fanomezan-danja ny olona zay sy manao afa sy mandray. Zay zany fanomezan-danja ny olona, fanomezan-danja lehibe ny olona zay sy manao afa sy mandray ny tenin'Andriamanitra, mandray zay tolotr'Andriamanitra eo amin'ny teny. Sy azo saraha zany izy roa reo. Voalohany zany fanomezan-danja ny teny, ary faharoa ny fanomezan-danja ny olona zay sy manao afa sy ny mandray. Sy azo sarahana izy roa reo. Ka satria ny fanatrehan'Andriamanitra zany zay zavatra inoasika, mila inoana fa Andriamanitra misy no miteny amitsika araka ny voalaza teo, dia ny fanatrehan'Andriamanitra dia tanterahana amin'ny alalan'ny teny. Rehefa vakina ny teny, na torina ny teny, na zaraina ny sakramenta dia manatrika ao Andriamanitra, inoasika zany. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia tanteraka amin'ny alalan'ny teny, ary amin'ny alalan'ny teny irery ihany, fa sy amin'ny alalan'ny zavatra hafa koa. Fa ny olombelona kosa, ny olona zany dia sy manao fa sy mandray ka mamela an'Andriamanitra hiasa ao aminy. Aoka ho mpandray foana sika, dia am'izay dia mamela an'Andriamanitra hiasa ao anatisika. Zay zany zava-dehibe am'ty fanompoam-pivavahana ity. Anisan'izay agnatiny ao moa zany zava-dehibe dia ny hoe miteny Andriamanitra, mihay ny fiangonana, na amin'ny alalan'ny vakiteny zany, na amin'ny alalan'ny fampianarana zany, na amin'ny alalan'ny fampahirezana zany, na amin'ny alalan'ny fananarana zany, na amin'ny alalan'ny fitoriateny zany. Zay. Ka sika am'izao dia misy hozeresika vetivety ihany izy dia ny toriteny zay natao efa nizaraina tamitsika dia ny Romanina zany. Toriteny momba ny alahady fahasivy manaraka ny Trinité masina, tolakandro, araka ny fanaony FLM. Fa ino moa zany tradisionaly misy izy io zany dia amin'ny tolakandro dia azo torina koa ny epistily zay nivakina mialohany toriteny tamin'ny maraina. Ka dia zay raisitsika am'izao dia ny Romanina toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharaiky amby folo. Romanina toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Sy mamaky ny texte sika, fa io zany efa mirenesitsika ary azosika renesina ihany, satria efa nalefa feoany amitsika izy io zany. Zava-dehibe ny ihenoana ny vakiteny. Matetika dia sy henoina ny olona ny vakiteny, sy de ny olona rehetra moa nefa ny manao an'izany, fa misy ihany zay varimbariana, misy ihany zay manao salambina ny fihenoana ny vakiteny. Rehefa sy mihay ny vakiteny dia sy mihay ny toriteny zany. Fa mila henona sara ny vakiteny, na amin'ny epistily ty, na amin'ny filazantsara ty, na amin'ny boky ny mpaminany ty, na amin'ny boky ndalana ty, na amin'ny salamy, dia mila henona sara ny vakiteny. Zava-dehibe ny hay ny vakiteny. Kanefa alohan'izay dia ao zany ny atao hoe vavaka. Vavaka mialohan'ny vakiteny. Ny teny zay hotoriana moa zany resasika eto. Misy vavaka aloha. Io vavaka io zany atao amin'ny teny vazaha hoe prière d'illumination. Zany hoe vavaka zay hitarihan'ny fanahesika amin'ny teny zay hotoriana na hovakina. Ka de mila mandray anjara po ampanahy am'izany vavaka zany sika. Ny vavaka dia mametraka ny teny ao am-pony mpitoriteny, sady mametraka ny teny ao am-pon'izay mihaino. Sy tonga ho azy zany hoe mahatonga ny teny hitoetra ao anatin'ny fosika zany, fa ny fanahy masina zay ao anatin'ny vavaka, miasa amin'ny vavaka, zay no mahatonga ny teny ho tafalasaka ao anatin'ny fosika. Ka de mila henona sara ny vakiteny rehefa avy niomby po ampanahy amin'ny vavaka isika. Sy ny mpitoriteny ihany no mivavaka, rehefa atao ivavaka isika de isika no ataony ivavaka, fa sy ivavaka ny tenako tompoko, fa hoe ivavaka isika de mitaona sika zany mba hiaraka ivavaka ho po sy ampanahy aminy. Zava-dehibe zany. De vakina ny teny de mila henona sara ny teny, sy misy toriteny henoana raha ohatra ka sy mihay ny vakiteny olona.
raha vo sy henona ny vaky teny fa miresaka ny olona, raha sy henona ny vaky teny fa miherikeriky ny olona dia tena sy misy toriteny azo, sy misy toriteny raisina, satria iny de zava-dehibe amin'ny fitoria-teny, iny ny fototra zany. Zay ary de manaraka an'izay dia misy vavaka fohy atao moa rehefa vita ny vaky teny, ry ray masinao mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana, vavaka zany mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Mila miompom-panahy am'izany vavaka zany koa sika, sy vavaka zay hoe formule sagnatria zany tompoko, fa vavaka mifosy fanahy tokoa zay mitarika sika, zay mba ho masina amin'ny fahamarinana fa ny tenin'Andriamanitra indrindra amin'ny fahamarinana. Zay ary ny ela tompoko de miditra amin'ny vetiny sika. Voalohany zany dia mila mihaino sara ho isika, satria zay ny zava-dehibe ny mihaino, zay ny fandraisa sika ny tenin'Andriamanitra dia mihaino, mila mihaino. Ka rehefa mihaino sika dia ao zany mila henoina sara ny fitariateny, satria zay zavatra lazay ny mpitoriteny voalohany, indrindra rehefa toriteny alahady tahaka an'izany dia henoina sara ny fitariateny, na ny savaranon'ando mbo angamba zany zavatra mety azo lazana azy koa. Ka mity romanina toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faraky amby folo ty dia rehefa heno isika sara le izy dia resaka finoana no miresaka finoana, ao io zany no ametahana sindri-peo mafy am'ty teny zao toriana ty finoana. Ka rehefa zay zany mila fatarina sara zay inona zavatra tena asiana sindri-peo mafy, inona ny vetikevitra, inona ny vetikanina ho filazao rehefa ny haino azy sika, ny vetiny zavatra, ny vetikanina tokotra dia ny finoana, fanamarinana amin'ny finoana. Io finoana io zany zava-dehibe. Ka eto moa zany de ny fanamarinana amin'ny finoana, fanamarinana ny mpanota amin'ny finoana. Sy valapatra am'izany sika fa efa reta amin'ny toriteny zany, fa ambara fa mila henoina sara ny fitariateny, fa zay manao sirambana ny fitariateny de sy ho azo neneny zavatra toroy ny fitariateny. Io ny manondro mialoha ny zavatra zay ho avy eo, ny vetiny zavatra zay ambara eo. Ndraindray sy de tena hoe mazava ho azy, kanefa mila henoina sara ny fitariateny. Raha azo atao aza de mba mila taratasy kely mba andraisana ny vetiny zavatra zay heverinao fa vetiny zavatra, mila taratasy kely ihany, zay zavatra anisan'ny fihenona koa zany. Ny taratasy kely nefa sy mahatonga anao ho variana ka hanoratra fosiny, fa sy mampiala anao tamin'ny fihenona tokoa zany. Zay zany dia manaraka an'izay am'ty teny zay anjarasika ty dia mitarika anao ihany koa ny toriteny mba hamaky, sy hoe hamaky eo io hoe namadika baiboly ady hamaky, fa ny zava-dehibe aloha de ny mihaino. Ny fanao ny mpitoriteny sasany aloha zany zay sy mitovy moa ny fanao dia mahatonga taona ny kristianana vakiony am'izao, kanefa amiko dia manam-potoana hamakiana azy any an-trano izy, fa tononona ny toko sy andininy de mandray vetivety ny toko sy andininy am'izay taratasy kely misy eo ampelantanana izy. Zava-dehibe ny mamaky teny any an-trano, zava-dehibe ny misakosako zay teny efa nambara, efa nampianarina, efa nivakina any an-trano. Mitaona sika zany hamaky teny, hamaky baiboly, hamaky soratra masina ny toriteny. Raha malaindaina manao an'izany fa de hoe da vakina de henoana avao ny kabary, sy mety zay tompoko, tena sy mety zay, fa mila kolokoloina any an-trano koa zay fandrenesana. Rehefa zeresika zany atao mpamaranana ny vetiny, satria mila henoana am'izay ny vetiny. Lay finoana teo ve fanamarinana ny finoana teo tena resahana ny vetiny ao, iny tompoko tena resahana zany. Ao zany ilazana fa misy ireto manamarinana ny finoana zany, ny fizalian'i Jesosy, ny fahafatesan'i Jesosy, ary ny fisanganana amin'ny maty. Tena voasindry mafy eo zany raha manamarina sika, raha ohatra manamarika ny zavatra sika. Ny fiainana amin'ny batisa de anisan'ny resahanao zany. Ka dia tena gn'asan'i Jesosy
fa sy asany hafa, sy asa sika, sy asan'izay mino aloha fa asan'i Jesosy. Na mizaly aza gny mino ety, na mitondra hazo fizaliana aza gny mino ety, na inona dia nambara fa Jesosy tokana no ambara aloha. Jesosy no ilay tokana mizaly, izy nitokana miaritra ny fahoriana, maharitra am'izany izy. Fa isika olo mino kosa raha hianjady an-javatra ety dia mandray anjara ny fizalian'i Jesosy isika. Zay fandraisana anjara sika zay dia sy zavatra kely zay, fa hoy ny teny nataosika teo hoe zava-dehibe roa zany dia fanomezan-danja ny teny. Jesosy tena no ilay teny, izy gny miasa, izy gny vety ny teny, sy fanomezan-danja ny olona zay sy manao afa sy mandray. Dia Jesosy ilay tokana tena mizalo isika mino dia mandray anjara amin'ny fizalian'i Jesosy. Zany hoe mandray ny fizalian'i Jesosy ho hery, ho entina maharitra am'izay fahoriana mety mianjady. Zay dia sy hoe hamerina an'ity toriteny ty akory isika, kanefa dia ambara fa zay ny vetiny zavatra. Mila henona sara zay fa ny vetiny zany, gn'asan'Andriamanitra zany, gn'asan'i Jesosy zany, na gn'asan'ny fanahy masina zay mitarika asika ao am'i Jesosy, zay ny mila raisina. Zay mety ho vita sika, zay mety hatao sika dia raisina koa zany, satria maniraka sika hanao zavatra. Fa sy haisika ny mandray an'izay raha sy mandray aloha gn'asan'i Jesosy. Inona ny asan'i Jesosy ataony ho sika? Inona ny asan'ny fanahy masina zay hitarian'ny fanahy masina sika ho am'i Jesosy zay tena manao zavatra ho sika, zay maty ny solo sika, zay nisangana ho ansika, zay nizaly ho ansika. Zay zava-dehibe tokoa zay. Ka dia zay sy dia tena hiditra be hoe hamerina ny toriteny zay fa natao amin'ny Romanina toko voalohany andiny voalohany, toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby folo sika. Zay no zava-dehibe raisina eto zany. Dia manaraka an'izay dia ambara fa ao koa ny filazana ny lalàna, ao ny filazantsara ny lalàna. Sy atao sinisina ny fanambarana ny lalàna. Ny lalàna zany dia ny lazana indrindra raha mihainy sara sika dia zao. Isika dia mbola nalemy, na dia mbola nalemy aza sika dia Jesosy ny fahafatesany zany no mamonjy asika. Sady malemy sika dia nivonzeny Jesosy tao anatin'izany fahalemesika zany, kanefa izy zay mamonjy io dia mamonjy ny rasy fanahy. Sy ny fahasarasika no amonjeny asika fa ny faharasia-panahy zay mihazona asika io no amonjeny asika dia tsy vitany hoe malemy sika fa rasy fanahy. De zay dia raisina zay, inona zay, ekena zay, fa sy ny hafa ny rasy fanahy, sy ny hafa ny malemy, fa ny tenako misy ny malemy, ny tenako ny rasy fanahy. Ka dia zay anisan'ny zava-dehibe amin'ny andraisana ny tenin'Andriamanitra koa. Raha sy mety resy lahatra n'izay fahalemena zay sika, raha sy mety resy lahatra n'izay hoe tena faharasia-panahy zay sika, anisany anankiray zay resahana eto moa zany dia sy mety mandray gn'asan'Andriamanitra sika, sy tena raisitsika gn'asan'Andriamanitra. Eto am-pamaranana azy dia lazaina ny teniny Lotera. Zao ny nambarany Lotera: sy misy manompo an'Andriamanitra ho izy, raha sy avelany ho Andriamanitra aloha Andriamanitra. Avelao Andriamanitra ho Andriamanitra, e avelao ny olona ho olona, anao dia meteza ho olona mpanompon'Andriamanitra ihany. Sy misy nefa manompo an'Andriamanitra. Raha sy avelany ho Andriamanitra aloha Andriamanitra mba hanatanteraka ny asa ao aminy. Miasa ao anatisika Andriamanitra. Avelao Andriamanitra hiasa ao anatisika. Avelao Andriamanitra hanompo asika tokoa mba hazahoasika manompo azy. Ny tena fanompoana an'Andriamanitra dia ny mihaino azy. Io ny endrim-panompoana voalohany. Raha ohatra ka misy olo te hanompo an'Andriamanitra, sy zavatra hafa ny tena fanompoana an'Andriamanitra aloha fa fihenona ny teny. Io zany première forme de service, fanompoana an'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa ny fanompoana olona. Raha sy mihaino olona ny olona dia mba manao hoana moa ny hazahoany manompo azy. Ka dia ireo ary tompoko no azo lazaina hoe karazana resadresaka
resadresaka mikasika ny toriteny zay efa natao zava-dehibe ny fampizara azy tsy manam-potoana firy sika tena hitarazoana be amtika dia mila vakina sara zay fanitondroina amty tenin'Andriamanitra anjarasika ty hoe ny apôstôly Paoly dia namelatra natao hoe fanamarinana amin'ny finoana Romanina toko fahatelo ka hatramin'ny toko fahavalo de nitany saina reo sy hoe devoir akory kanefa ia de manentana sika hoe mba sara vakina reo satria mahakasiky gn'aimbe sika anie zany mahakasiky ny finoasika zany mahakasiky ny fahaveloman'ny fanahisika zany sy hoe rehefa manam-potoana malalaka loatra zany ataoko zany rehefa manam-potoana fa tena anisainy atao programa zany tompoko ampidirina finoasika ampidirina amin'ny programa sika zany fa sy hoe ataonao aby zavatra rehetra de ny tenin'Andriamanitra indrindra ny tena sy omenao fotoana hoe rehefa manam-potoana horenao de mametraka anazy eo tena fanaovana sirambina ny tenin'Andriamanitra zay ampidiro ny programa sika ny tenin'Andriamanitra ampidiro ny programa sika ny fahazahoana mamaky mihaino ny tenin'Andriamanitra trano fa sy atao rehefa manam-potoana rehefa mba manam-potoana kely de tonga any am-piangonana rehefa mba malaladalaka kely de mba misangasangana any am-piangonana tahaka an'izany hoe izy ty sy mety zany toko ivavaky sika toko misaotra anao zahay Jesosy amy zavatra rehetra mideranao zahay satria fantatrao anie zahay sy miafina aminao zahay te hanome zava-soanay anao te hanome ainanay anao te hanome ny fahavelomana tokoa anay anao omeo anay ny faharisihana omeo anay ny fanolora-tena omeo anay koa tompo ny haniray ny teninao ho isan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanay ka homenay fotoana ny teninao matetika zahay magnome toerana ny tegnanay magnome toerana ny zavatra rehetra fa sy menay toerana anao Jesosy sy menay toerana ny teninao mampalahelo zany sy mahagaga raha fisaka zahay sy mahagaga raha maina zahay sy mahagaga raha malemy zahay mandrakandroany misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy amen.